Fanomerabantsika tsy avondray tonga eto amin'ny fandraisana mofinainy isika amin'ity talata maraina ity, misaotra an'Andriamanitra trano isika fa noho ny fahasoavany sy ny famindrampony ahafahantsika mbola mandray an'izany hatrany. Raha anderantsika ny mofinaina an'io dia vavatsika. Itomb'Andriamanitra eo misaotra anao indrindra izahay satria mofo azonao indray ary menao anjara tsara ny amin'ny fiainana mandrakizay dia ny fandraisanay ankehitriny ny teninao, fandraisanay ny fahasoavanao, mangataka aminao izay mba mola volanay mandrakariva ary ankahery anay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Bateny mofinainantsika androany dia manao hoe fihetrena mahatalanjona. Raha amin'ny Korintiana faharoa toko fahavalo andininy fahasivy manao hoe fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-kery aza izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony, amen. Nitsidika ny lapan'ireo mpanjaka tany Frantsa izahay ho Madame White fony mbola notapahin'ny mpanjaka io firenena io. Ny tompo-tany amin'ireo mpanjaka izay namakivaky an'ireo efitra lehibe ireo ary manana sary mipetraka eo amin'ny rindrina ny saiko izy. Aiza izao ny voninahitra izay nananan'izy ireo, izay zany fanontaniana napetrany. Rehefa izay ozy izy dia tsaroanay ny momba an'i Jesosy izay tonga teto tany tamin'ny fikasana izay fety fitiavana, nanaisotra ny akanjo mpiandianany sy ny satroboninahiny, ny tafiny maha olombelona ary tonga teto tany mba ho lehilahy ory sady zatra fahoriana. Teny anivony mantsy izy nitahy an'ireo azo pahoriana, nanasitrana amin'ny marary, nampitony ny fanahintanana netiny nandritra ny taona maro, nikasika tamin'ny fangoran'ny lanitra ny olombelona izay ory sy fahadiran'ovana indrindra. Eny ihany koa fa na ny alahelo sy ny zava-manahirana ny ankizy aza dia hitany daholo. Ny rahona ho mpitondra afa-pamindrampo an'ireo ory sy mijaly ny anjely, dia ireo anjely avy any amin'ny fanjakan'ny mazava ireo no nalefa mitahiraka mitory fitiavana sy fiahiana ary famindrampo ihany koa amin'ny olombelona rehetra izay mijaly. Kanefa misy izay mampiseho fihetrena lehibe kokoa noho izany dia ny an'i Kristy, zanak'ilay iray izay tsy manam-petra, ilay mpanjakan'ny mpanjakan'ny tany. Inona no asan'ny anjely raha oharina amin'ny fanetretenan'i Kristy? Hatrizay ny seza fiandianany, izy no nanorina ny tsatokazo sy ny andry rehetra amin'ny tempolo lehibe ny natiora. Izy ilay niandohany izao zavatra rehetra noharian'Andriamanitra rehetra izao, ilay mahaisa ny kintana ihany koa, mahaisa ny volondohantsika, ilay naharan'izao rehetra izao dia ity tany ity toy ny potiny zavatra kely monja ao anatin'ny zavatra rehetra nohariany rehetra. Saintsainy amin'ny Kristy mba navitra be voninahitra, ponina avy any amin'ny tontolo izay ny foronina, kanefa no lavin'ireo izay tiany hovonjena, no lavin'ireo izay tiany hotahiana. Fihetrena lehibe manahoana reny nataony mba ho an'ny olombelona eto tany, mba ho antsika eto tany. Fitiavana mahatalanjona manahoana anie no omeny antsika, kanefa isika mandraka-riva amin'izany famindrampony izany ary maneso azy, manao ankilabao ny fanavotana izay omeny antsika. Kanefa aka ho fantatsika fa vao afetra no azahoantsika an'izany famindrampo izany. Dia ny mbola amin'ity an'io ity dia aoka hiantoraka eo tongotry Kristy isika, angataka ny famindrampony, angataka ny famelan-keloka feno avy aminy ary ihany koa handray ny fahamasinana sy ny fahamarinana avy amin'ny irery ihany. Iriko mba ho amin'ny fiainanao tokoa izany amin'ity maraina ity, amen. Itomb'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany, mamelany elokay mamindrafo aminay tompony amin'ny tsy finoanay, ny amin'ny tsy fetezana indrindra anaraka anao. Tao amin'ny alalan'ny fanahinao masina izahay raha aoka andeha ampahamatorana ary ihany koa hatoky anao hatrany hatrany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.